Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Jehova manohana zay rehetra ho lavo sy mampitraka zay rehetra mitanondrika. Amen. Ivavaka isika Tompo. Rariny sinitsy ny loatra ry Jesosy Kristy Tomponay sy Mpanjakanay raha toka raha nisokatra ny masonay dia miandrandra ny lanitra ao izahay mba hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria ianao tokoa manso no antoko ny fahavelomanay. Ianao no nanome hery sy tanjaka fahasalamana ho anay ka nahatratraranay izao maraina vaovao izao indray. Ahafahanay ihany koa miatrika ny voninahitra ao ary mivavaka aminao ary koa handrea ny teninao, hananatra anay, hanamboatra sy hanintsy lalana anay isanandro. Komba mianta aminao indray zay Jesosy malala, mba sasao izay amin'ny raha sonao mba hadio tanteraka ary mba haveloko ny fanahy masonao hiasa mahery ao anatinay, hanampy anay andray tsara ny teninao ary indrindra ihany koa aizanay mitahiry izany eo amponay ary ampiarinay eo amin'ny fiainanay. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa efa vonona izahay mpanomponao hiainanao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ary miaraba manokana ihany koa ho antsika rehetra mpiara-mivavaka ao la réunion. Iren-doza tokoa tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza nandritry ny alina iray manontolo. Ary mbola faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampahirezana ry havana amin'ity maraina ity dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 270 ny 120 farany ihany. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao. Manantena an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no handeha angalantsika fampahirezana amin'ity maraina ity. Tsaroantsika tokoa mantsy ry havana fa nanomboka tamin'ny taona 2021 dia niseho nanerantany tokoa ny arety mandringana Covid-19 ary izany dia mbola tsy manam-pahatamperana mandraka ankehitriny satria mbola maneno, mbola mitohy eraky ny zao tontolo izao tokoa ary dia mialefy aza ny heriny. Ny tena raha nefa dia ampitondra takaitra mafy dia mafy eran'izao tontolo izao tokoa mihitsy zany aretina izany. Tao ny fahasahiranana maro isan-karazany, tao ny tsy fahasalamana, tao ny fahaverezana asa, tao ihany koa ireo namoy ny havany ary namoy ny sakaizany. Ary tena tsapa tokoa tao anatin'izany rehetra izany ry havana fa tena asan'ny devoly mihitsy ny tao ambadiky ilay aretina satria tsy vitany hoe nampisarabazana fianakaviana tanteraka ilay izy fa na dia ny tranon'Andriamanitra aza dia nikatona ihany koa ka dia tsisy afaka nivavaka mihitsy ny olona rehetra. Teo anatrehan'izany tokoa dia maro ny olona na kristianina na tsy kristianina no kivy tanteraka, reraka sy ny ravoravo-tanana dia tsy fantatra intsony hoe aizany lalaka le. Androany enefa ny Tompo ry havana dia ho ny fitiavany atsika dia tsy nentina angina izy fa mbola nandefa ny teny no fampahirezana antsika indray satria ninona tokoa fahasarotana izay tsy maintsy iainantsika amin'izao vanim-potoana izao dia mbola tiany foana isika hianatra n'izay nataon'ny mpanao salamo eto amin'ity vahony vakitsika ity. Dia ny Salamo 270 ny 120 manao hoe: nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao, manantena an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Marina tokoa ry havana fa matoa ny olona iray mitanondrika sy mahatsiaro kivy sy reraka dia satria misy zavatra mandreraka azy eo amin'ny fiainany ao, misy zavatra saribahana izay tsy vita mintsony ny mamaha azy. Indraindray koa isika dia toa mitoloko angamba satria mahatsiaro voailikilika, tsy misy mpiaino ary tsy mahita ho sarangotana intsony, tsy mahita ho famonjena ihany koa.
ny salamo kosa, ny mpanao salamo kosa ry havana raha nandalo sy ny aina toy zavatra sarotra toy izany dia tsy mba kivy izy fa mbola niteny foana hoe manantena an'Andriamanitra fa mbola hitera azy ihany aho. Isika koa ry hava malala ao amin'ny tompo mety betsaka ihany koa ny zavatsarotra mandreraka sy mampitanondrika antsika amin'izao vanim-potoana mamaton'alina lalovantsika izao. Mety hisy koa ny zavatra mampitoloko ny fanahy antsika kanefa na izany aza dia aleo foana re misafidy sy anantena an'Andriamanitra mandrakariva. Tsarovy ry havana fa ny olana ny ady tsy maintsy misy eo amin'ny fiainantsika kanefa aoka hialantsika mihitsy izany hoe hidodododo hitady vonjy any amin'olona izany satria ny olona koa nge mba manana ny mahatery azy. Ny mpanao salama eto dia natoky sy nanantena an'Andriamanitra fa tsy hanary azy izany mihitsy ny tompony satria izy ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana tokoa. Hita ihany koa fa tsy mba nimonimonna izany ny mpanao salama fa mbola nidera nankalaza ary nanome voninahitra an'Andriamanitra foana satria resy lahatra tanteraka fa Andriamanitra irery ihany tokoa no afaka monjy sy hanafaka azy ka dia nifikitra mafy dia mafy taminy izy mandritry ny androm-piainany. Ninona zavatra niseto amin'ny fiainany. Marina tokoa ry havana ny tenin'Andriamanitra hoe ety amin'izao tontolo izao ety no ahitanareo fahoriana nefa mahatokia fa izao efa naresy izao tontolo izao. Ko aza atao mahakivy sy mampitanondrika ry havana izay karazan-tsedra rehetra miseho amin'ny fiainantsika fa mahatoky isika manana an'ilay Andriamanitsika. Joba anie ry havana ka tena mitondra ny mafy sy ny mangidy indrindra tokoa kanefa teo anatrehan'izany dia mbola niteny Joba ao amin'ny Joba 3:15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy na dia hamono ahy azy izy izany hoe Andriamanitra mbola natena azy ihany aho. Mino isika ry havana fa tsy misy angamba na dia iray amintsika aza nandalo sy ny aina izany sedra nahazo an'i Joba izany kanefa izy tsy hoe nanantena n'Andriamanitra fotsiny fa mbola tsy nitsahatra koa izy nandeha tamin'ny fahamarinana, nandeha tamin'ny fahitsiana sy ny fatahorana an'Andriamanitra ary mbola nifikitra mafy tamin'ny mandrakariva ihany koa. Amin'izao andro madiva ifaran'izao ry havana dia tady olona mitovy amin'ny Joba Andriamanitra ka na dia maro aza ny sedra miseho amin'ny fiainantsika, maro ny olana sy ny ady isan-karazany, mety hampitanondrika ny fanahy antsika izany, mety hampitoloko antsika izany ary raha tsy mitandrina azy isika dia mety hanome tsiny an'Andriamanitra mihitsy. Ary izany rehetrarehetra izany koa anie ry havana no mety mahatonga ny kristianina maro amin'izao fotoana izao kivy verin-dalana mihitsy, tsy mety mivavaka intsony. Isika kosa andeha hanao tahaka ny mpanao salamo sy Joba ka hiteny foana hoe mbola hitoky sy hanantena an'Andriamanitra mandrakariva ihany aho. Dia tsy avelany hitsangamerana izany isika ka tsy avelany koa hiraviravy tanana fa tsy maintsy hanehoany ny heriny sy ny voninahiny ary ny fahefana feno izay ananany. Fantatsika tsara koa angamba ry havana ny tantarany Habakoka. Hitantsika izany ao amin'ny Habakoka 3:17 laza mazava tsara tokoa fa be dia be ny tsy fahombiazana teo amin'izay zavatra rehetra nataony Habakoka fa tsy mba kivy izy fa mbola nanana fanantenana foana tao anatiny ka nitenenany hoe nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehova ihany, hiravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena ihany. Ny olona manantena an'Andriamanitra tokoa mantsy ry havana dia miandry ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny faharetana tanteraka. Tsy mimonimonna na koa manome tsiny an'Andriamanitra izany fa mahatoky tanteraka ny famonjen'Andriamanitra. Eny na dia veritsika ho ela sy tsy araka ny sitrapontsika aza. Tsaroa foana ny tenin'Andriamanitra ry havana manao hoe na dia mitaredretra azy izy andraso ihany fa tsy maintsy ho avy. Noho izany ry havana na dia mahakivy sy mampitanondrika aza ny fiainantsika rehefa misafidy sy mitoky sy antenan'Andriamanitra foana isika dia tsy maintsy honeran'Andriamanitra avokoa izay rehetra rava sy potika teo amin'ny fiainantsika teo aloha. Mbola afaka mampahomby sy manarina ny fiainantsika foana ny tompo ry havana fa aza kivy izany matokidy manantena azy mandrakariva. Fantatsika koa moa ry havana ny fomba nampiororony Goliata ny zanak'Israely. Anapatra ny heriny sy ny fahaizany miady tokoa mantsy Goliata dia nivady-po tanteraka ny zanak'Israely kanefa tsy navelan'Andriamanitra haritra ela izany fa noferany ho 7 andro ihany dia maty nidaraboka teo anatrehan'i Davida Goliata noho ny famofomban'Andriamanitra amin'ny Davida.
toy izany koa izao fahasarotana lalana lalovantsika izao. Tsy ho avelan'Andriamanitra aritra eo amin'ny fiainantsika izany ry havana. Fa efa manana ny fotoanany izy amaranany azy ka ny tsara ataotsika dia matoky sy manantenan'Andriamanitra foana. Mitodika any aminy ary miandrandra isan'andro ny famonjena avy any aminy. Izao ry havana ilay vanim-potoana tsy tokony antenaitsika olona intsony a. Tsy tokony antenaitsika ny herintsika ihany koa, ny fahaizantsika sy ny volantsika, fa aleo foana ny toky sy manantenan'Andriamanitsika. Izy ilay mpamonjy tokony hamora azy indrindra amin'ny fahoriana, dia tsy hitoloko intsony isika, tsy hitanondrika izany sony isika. Amen. Hivavaka isika. Menatra sy mangahiay izay ry tomponay sy mpanjakanay raha nandre ny afatrao, satria impiry tokoa moa zahay ry tomponay tianay no nampahafantarinao, nampandrenesinao fa ety amin'izao tontolo izao ety tokoa no ahitanay fahoriana, kanefa hoy ianao hoe efa naresy izao tontolo izao aho. Eo anatrehan'izany teninao feno toky sy fanantenana izany anefa dia mbola hitanao ihany fa be dia be izay ny tanondrika be da be no mitaloko ny fanahinay Jesosy malala rehefa misy zavatra mafy miseho amin'ny fiainanay. Kivy sy reraka anie zahay miravoravo tanana koa ary tsy hitanay intsony ny lalako mbanay, satria tako natanteraka ianao ilay mpamonjy anay, tako natanteraka ilay mpanazava ny lalanay, ary dia tsy misy fanantenana intsony ao anatinay fa naleonay nitady zavatra maro isan-karazany hitokina sy antenaina mba hamonjy sy hanafaka anay. Ny tena marina tompo malala dia hadinonay tanteraka ny herinao sy ny fahefana rehetra izay nanananao mba hamonjena anay, hamahana ny olanay rehetra. Enina dia faran'izay sarotra indrindra tokoa azy. Izany indrindra anie Jesosy no iankofanay eto anatrehanao miankohaka mifona aminao amin'ireo fahotana maro vitanay rehetra ka nampalahelo sy nandatsaka ny ranomasonao. Amin'ny fo Jesosy dia mamelà ny elokay, dia mba meteza nadio anay amin'ilay raha soanao Jesosy fa ampy tanteraka nadio sy hanavao anay ny rahanao, ary dia afaka mba hitoetra sy asa mahery eo anatinay koa ny fanahy masinao, ny fanahy masina mampahery anay, fanahy masina mampitraka anay amin'ny fotoana mahakivy anay, fanahy masina manokatra ny masom-panahinay mba tsy handehananay any amin'ny fahamazinana intsony, ary fanahy masina ihany koa mitary-dalana anay isan'andro amin'ny lala marina araka ny sitraponao, dia tsy tanondrika sy hitoloky intsony izahay, satria fitahiana, fahombiazana, fahasoavana no iainanay miaraka aminao Jesosy malala. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitry ny fiadanana ny masina antsika samy ho tanteraka, ka ho karovany avokoa ny fanahitsika sy ny ahitsika, ary ny tenantsika ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay niantso antsika, sady izy ihany koa no hanefa izany, dia ho tonga amintsika rehetra tokoa ry havana ny fiadanana ary ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Aleluia. Amen.